720 hektara eny Masombahiny, Angodongodina, Ambatomanoana, Andranomahavelona, Malakialina, Ambatolampikely, Avaradrano amin'izao no lasan'ny olon-tokana milaza fa manana taratasy ny tandy raha ny fitarainan'ny mponina. Tamin'ny alalan'ny famorinan'ny mponina nanomboka ny taona 10 nilazany fa hikarakarany ny taratasy ny tanin'ny mponina no nafahandro ny bodin'ny tany naka ny tany rehetra teny an-toerana hoy ny mponina. Niroso tamin'ny fametrahana ny drafitra stratégique ho an'ny fanavaozana na ny antsoina hoe plan stratégique de refondation mahakasika ny fomba fitantanana ny harenan-kibon'ny tany, ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny harenan-kibon'ny tany sy ny loharanokarena stratégique ny OMNIS. Nanome vola 100 tapitrisa ariary ho fanarenana ny lalana fandriana miarina avaratra ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy. Hoasiana fanatsarana ny serana tsambo sy ny serana mpiara-manidina eto Madagasikara vokatry ny fiaraha-miasa eo amin'ny firenena hafa izay mivondrona ao anatin'ny Chambre économique Canada Dubai hoy ny ministry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro. Faltafoana amintsika indray ato anatin'ny fampalam-baovao eto amin'ny TV+ Madagasikara amin'izao sabotsy alina izao aterina ny arahaba toko sady manasanao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Vaovao samihafa no isantarantsika ny matoam-baovao amin'ity alina ity. Tany mirefy 720 hektara eny Masombahiny, Angodongodina, Ambatomanoana, Andranomahavelona, Malakialina, Ambatolampikely any amin'ny distrikana Avaradrano amin'izao fotoana izao no lasan'ny olon-tokana milaza fa manana taratasy ny tandy raha fitarainan'ny mponina. Efa ny taona 710 azafady tompoko 710 no efa nanomboka nanajary ny tandy ny mponina teny an-toerana raha nambaran'ireo ray aman-dreny. Tamin'ny alalan'ny famorinan'ny mponina nanomboka ny taona 12 nilazany fa hikarakarana ny taratasy ny tanin'ny mponina no nahafahan'izy ireo ny bodin'ny tany naka ny tany rehetra teny an-toerana hoy ny mponina. Ireo ny bodin'ny tany indray amin'izao no mampiorohory ny mponina izay efa taranaka fahatelo nonina teny an-toerana raha vao mandehandeha eny amin'ny tanin'izy ireo. Ny antson'ny filohan'ny fanavaozana hijery ity tranga ity eny Avaradrano ireo mponina izay nanatanteraka hetsika fanoherana ny fakana ny tanin'izy ireo androany. Teny an-toerana ihany koa Zakandremahery sy Omega Ranavy-Jaona. Ny taona 2010 rehefa nanomboka ny fibodoana ny tany ny retim-ponina ireto raha fitarainan'izy ireo. Tany Mpanjakana no ajarin'ny mponina hatramin'ny taona 910 ity nalain'ny olon-tokana ity raha ny fitarainan'ny mponina izay nanatanteraka hetsika fanoherana fibodoana ny tanin'izy ireo androany. Tany mirefy 720 hektara ao Antananarivo Avaradrano tafiditra ao anatin'izany Masombahiny, Angodongodina, Ambatomanoana, Andranomahavelona, Malakialina, Ambatolampikely no lasan'ireo ny bodin'ny tany. Ny 900 ny tany no efa lasan'ny olon-tokana izay tsy mponina eny an-toerana nefa milaza fa taranaka ny ray aman-dreny hoy ireo mponina mitaraina. Misy tany efa manana kadastra aza mbola tafiditra ao anatin'ny tany ibodona hatrany. Tamin'ny alalan'ny prescription acquisitive moa no nakan'ny ireo ny bodin'ny tany 720 hektara ireo. Tato ato zany misy mangala-tany zany misy mangala-tany fa nisy efa nangalatra mihitsy zany ny tany ny tena marina. De io olona io tsy mponina ety tsy manana olona hoe nevina taty mihitsy izy zany fa tena olona hafa mihitsy. De nagaganay lasa misoratra amin'ny tany be dia be amin'ny hektara maro. De be dia be mihitsy izahay reto reo tanareo zao victime zany zay alatra fangalara-tany zay ary be dia be amin'ny hektarana maromaro mihitsy zany. Raha tsy teny fotsiny fa tsy ny raha mijery ny 66 32 6632 B
Zany inretsaretsa ty masomba iny atsany ambony any atsany amin'ny angotongodona atsaty atsany izy iny parti retsaretsa iny zany parti commune Ambohimalaza zany lasa daholo mihitsy tena toke raha tsy 90% mba tsy tenenako hoe 100% 90% lasa daholo dia zay ahita ranaka ty aoriana za zany raha za miteny zao efa any amin'ny zafikesa zafiafa angamba zany zao no tena marina zay manano taranakay reo rehetrarehetra reo ohatran'izany daholo tena gaga tena talandrona. Tamin'ny alàna famitanan'ny mponina no nahazahoana ireo tany lehibe io raha ny fitantaran'ny mponina. Nanomboka ny taona 2014 no namoron'ny mponina teny an-toerana ary nilaza fa anampy ny mponina hikarakara ny taratasy ny taniny no nahatongavan'ireo izay mipodiny tany teny an-toerana. Isan'ny voafitaka tamin'izany i Rakotomamonjy Edouard tompon'ny tany ao Masombahiny. Enina vanim-potoana izy amin'izao ary nilaza tsy mahafantatra tsy mbola nahita ireo olona mibodiny tany nefa milaza fa taranaka ny olona iray tao an-toerana izay efa fantatry ny rehetra fa tsy niteraka akory. Dadabenay nefa nanamboly nitoerangadin'omby namboly voanjo tamin'ny Edoany. Dia rehefa tamin'ny efa namboly voanjo izy dia taty aoriana zany afaka le voanjo dia vileny tsatony kininina ao zany le kininina zany efa vileny tamin'izany fotoana zany dia tsy hita hoe zao ny fandehan'ilay zavatra fa tonga izy zany dia tonga dia milaza fa hoe anazy ny tany zao zao amin'izao fotoana zao zany dia tiako milaza maro anao fa raha mandalo iny ianao dia tonga dia nanioviny ururony zany dia hoe ianareo zany niaraka nanjakazaka ny taninay hatramin'izay nefa izay tompony tany nefa tsy tompony tany akory izy na ny tena marina fa olona mpiavy taty aoriana. Isan'ny voafitaka ihany koa i Rasoa Armianda Fara izay nanaiky ny vory tamin'izany andro izany satria nolazaina fa isan'ny fanampiana azy ireo hikarakara ny taratasy ny taniny. Novorin'ireo makanontany moa izy ireo ny taona 2010 ary dia izao voafitaka daholo izao. Mody natao zay tamin'ny 2010 tany hoe andeonareo atao refesina ny taninareo dia rody be daholo izay menakavy rehetrarehetra tsisy akanavaka nanao satria may hoe tianana an'le tany zany ara-dalàna. Or nefa no nihitany zany le izy hoe rehefa tsy tonga nanatrika teo ianao dia tsy liny tsara dia hoe ty parti ty tsisy tompony dia tonga dia fa tazatazanina dia nandeha teny ihany ny fotoana sy ny rehetrarehetra dia zao mivoaka be amin'izay le fangalarana an'le izy dia manana taratasy ry zareo na hoe anazy io tany io dia mbo manantena zay tompoko hoe amin'izao andro fanavoazana zao dia mbo manantena zay hoe mba ho averina aminay ny taninay satria ireo taninay ireo nisy ny navita borina manambola fa zay tsy manana dia eo dia le tsy manana zany hitany dia soritany dia ny anay zao tsy haiko na efa namidiny tamin'izy na tamin'iza fa eo amin'ny 100 mètres carré eo nalaina ho atao lalana hony dia tsy manaiky mihitsy izay. Miantso ny filohan'ny fanavaozana hijery ity tranga ity sy amerina ny tanin'izy ireo ny mponina eny an-toerana izay nilaza fa tsy anaiky hatramin'ny farany ny fakana ny taniny. Mbola ijany amin'izay lafim-baovao izay hatrany isika tokantrano maromaro no mitaraina vokatry ny tsindry hazo lena ataon'ny orinasa iray eny Ambatomahabo Andakana nofain'ny orinasa io ny tanin'izy ireo izay mirefy 720 sy 700 sy R1,00 toradroa saingy tsy mifanaraka amin'ny ofan'ny fanarahana intsony izany ankehitriny izy ireo. Efa nisy ny fangatana fampiresana nataon'izy ireo tamin'ilay orinasa saingy nitsony tsy niavina raha ny fananjavan'izy ireo hatrany. Mampametra panontaniana ny momba ny fanajana ny zo ny fananatandry ho an'ireo olom-pirenena malagasy manoloana ny fomba fiasan'ireo vondron'ny orinasa lehibe iraisam-pirenena ho hatrany ireo tompony tany. Gracia Andriatsy toerina. Nofaina orinasa lehibe iray ny tanin'ireo tokantrano maromaro tetỳ Ambatomahabo Andakana nanomboka ny taona 2017 dia maharitra 50 taona ny fifanarahana. Ny fitambaran'ny vanim-potoana anofana mandritra izay 50 taona izay dia nomena tamin'ny sara ny farany ambany izay mitetina 4.4 ariary izany hoe hofaina 8,7 ariary isan-taona na 4,000 ariary isam-bolana raha ny fitarainan'ireo tompony tany. Noho ny fidanga ny vidim-piainana dia nanatanteraka ny dingana rehetra izy ireo mba hahazoana fanitsina ny ofan'ny tany saingy no tsy niavina ilay orinasa izantra ny fanazavan'izy ireo.
zay mba nandady rariny ihany tamin'izao eto fa tsy nahazo rariny mihitsy zay a efa izy a napampana taminy tompo efa nolo napampana taminy a de ahoana mba apetraka aminareo le izy zay tsy manakazano anay azomina ihany le kotorana izy zay tena taminy de izy moa atsoy izy a mba anatona anay tsy mety anatona anay mihitsy tompo. Nisy fampirarahana teo amin'ny rotony tamin'ny famarotana itany io amin'ilay orinasa saingy nataon'ilay orinasa ambany dia ambany ny tombam-bidiny na ny fanazavana trany. Taty aoriana nanana olana ny mpandovany io tany io ary namidiny io tany io satria efa nitady fiaonana fangatahana efa tany amin'ny 5 taona lasa jusqu'à tamin'ny 2025 nangataka fiaonana foana ary nitsonitsoniaviny zareo tsy ny raharainy taty afara moa namidiny taman'olona ilay tany ary efa lasan'olona ilay terrain dia nisy démarche natao ny fanarahana fa hoe atao alamiabla ary efa nisy démarche natao nisy vidiny fanomezana izay tsy eken'le mpivitany amin'ny vidiny tany amin'izao fotoana izao ihany koa. Miantso ny tompony andraikitra mahefy ireo tompon-tany ahafahana mandrava ifanarahana fanofanatany io miaraka amin'ny fitakinana fanonerana ny fahavoazana azon'izy ireo hatramin'izay raha ny fanamafisana izy ireo. Vadika amin'ny vaovao raha-toe-karena isika ny roso tamin'ny fametrahana ny drafitra stratégique ho an'ny fanavaozana na ny antsoina hoe plan stratégique de refondation mikasika ny fomba fitantanana ny Harenan-kibon'Itany ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministera ny Harenan-kibon'Itany sy ny loharanokarena stratégique ny OMNIS. Nanao ny fametrahana ity drafitra ity mba ho famerenana indray ny fifampitokisana eo amin'ny fitondram-panjakana sy ny vahoaka ireo mpitrandraka sy ny fitondram-panjakana ho fiarovana ny harem-pirenena sy ny tombotsoam-bahoaka. Na fanadihadiana mikarandrem-bololazy eo amin'ny sariny Arfiedy Rakotomanalina. Leroso tamin'ny fametrahana ny drafitra stratégique amin'ny fanavaozana makasika ny fomba fitantanana ny Harenan-kibon'Itany ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministera ny Harenan-kibon'Itany sy ny loharanokarena stratégique ny OMNIS. Tafiditra ao anatin'izany ny fanatsarana ny lalàna amin'ny feno fitrandrahana sy ny fanomezana fahazon-dalana amin'ny trandraka Harenan-kibon'Itany, fanavaozan'ireo fanarahana amin'ireo mpandraraha-pitrandraka. Natao ny fametrahana ity drafitra ity mba ho famerenana indray ny fampitokisana eo amin'ny fitondram-panjakana sy ny vahoaka ireo mpitrandraka sy ny fitondram-panjakana, fiarovana ny harem-pirenena sy ny tombotsoam-bahoaka. Fatatsika tsara ny ministera dia namaritra ny atao hoe substance minière stratégique izay voalaza ny code minier ihany fa raisina amin'ny alalan'ny décret, faritana amin'ny alalan'ny décret ireo karazana substance minière stratégique ireo maromaro izy any raha tsy ilaza fotsiny tsika raha tsy ny hoe volamena, ny graphite na ny zavatra hafa izay veritsika fa stratégique ao anatin'izay. Ka noho ny famaritana vaovao ny atao hoe substance minière stratégique sy ny fandraisan'ny fanjakana antanana ny fitantanana an'ireo zavatra ireo miaraka amin'ny mpiara-mombona antoka dia mendrika sy ataontsika hoe rariny raha ny OMNIS izay efa ny andraikitra ny ampahany amin'ireo zavatra ireo hatramin'izay no mitondra an'izay plana stratégique izay ho an'ny 4 taona ho avy ny 2024 ka hatramin'ny taona 2024. Ny OMNIS no ny andraikitra ny akora stratégique minérale teto Madagasikara hatr'izay. Antony nanomezana ny OMNIS hitantana ity drafitra ity mandritra ny 4 taona. Mbola ijany amin'izay tontolo ny toe-karena izay hatrany isika mikasika ny fitaterana ho asiana fanatsarana ny seranatsambo sy ny seranam-piaramanidina eto Madagasikara vokatry ny fiarah-miasa eo amin'ny firenena hafa izay mivondrona ao amin'ny antsoina hoe Chambre économique Canada Dubai. Ny ministry ny fitanterana sy ny famantarana ny toetrandro efa maro ihany koa ireo foto-drafitrasa amin'ny fitaterana izay ilana fanavaozana ka tafiditra ao anatin'izany. Nosy niavina tamin'ity herinandro ity ny fiarah-miasa teo amin'ny Rotota sy Belarandray Mazava. Mitentina 3,5 miliara euro ny fifanarahana an-kitsipo na ny mémorandum d'entente MOU ny fanaovan'ny ministry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro Andrena Valina Ramanambola Erzo sy ny filohan'ny Chambre économique GCC Canada Dubai Vincent Bernier amin'ny foibeny ministera Artetsy Anosy. Ny tanjon'ity mémorandum d'entente ity dia ny anavaozana sy anatsarana ny foto-drafitrasa fitaterana manerana ny Madagasikara.
mitsinjara ho toy izao izany, mitanjona foiezaka voalohany hitentina 300 tapitrisa euro izay anaovana ny fitsirena teknika sy ny fahafahana mampiatra ny asa avy hatrany, ny fanavaozana seranatsambo sy ny seranam-piaramanidina, ny fanavaozana ireo fitaovana samihafa, ny fanatsarana manaraka ny toetrandro, ny fomba fitantanana sy ny fandriampahalemana, ny fanatsarana ny tolotra eo amin'ny fitaterana andranomamy. Ny tanjona faharoa kosa mitentina 570 tapitrisa euro fantarana ny seranatsambo strategjika sy ny fanatsarana ny sehatra samihafa eo amin'ny seranam-piaramanidina, ny fanatsarana sy fanavaozana ireo foto-drafitrasa eo amin'ny lalam-by indrindra fa amin'ireo sehatra iankinan'ny toe-karena. Ny dingana fahatelo lavitrezaka izay mitentina 2 miliara euro tetikasa lehibe ho an'ny lalam-by nasionaly eto Madagasikara, fanatsarana fifamezivezena ara-teknôlôjia vaovao ao anatin'ny seranatsambo, ny fampanarahana araka ny toetrandro sy moderna, ny fitohizana ny fitaterana, fanatsarana tanteraka ny foto-drafitrasa amin'ny fitaterana andranomamy. Fandaharana manokana anasana ny solombavambahoaka Pety Rakotoniaina. Fa isy dialogue politika eto Madagasikara kanefa tsy misy fifanoritana politika mandeha tsara ny asa ataon'ny androm-panjakana tsirairay anaporofoana ny fisian'ny fanavaozana. Mila dinisika tsara izany. Faharoa manarakaraka an'izay dia aoka tsy hadika ho fizarazarana ny fanirian'ny malagasy isaparitra. Hoaranao eto amin'ny TV Plus Madagasikara ny sabotsy 8 aogositra aoriana ny aty aminay. Ny solombavambahoaka Pety Rakotoniaina no vahiny fandaharana manokana eto amin'ny TV Plus Madagasikara izay hoarahanao amin'izao sabotsy alina izao aorian'ny fandaharana ny aty aminay Azatononary. Ny manaraka izay fandaharana manokana iarahana amin'ny solombavambahoaka Pety Rakotoniaina izay. Verina tao anatin'ny fampalalam-baovao isika misy ny fanaratsiana entina anakanana ny ezaka izay ataon'ny solombavambahoaka Nicolas Randrenasolo amin'ny ady amin'ny alatra sy ny famonoana avarira hoy ny solombavambahoaka Nicolas Randrenasolo. Manao politika tsy lany tamin'ny fifidianany ho manaratsy io raha ninambarany. Nanamafy izy fa raha misy antota taratasy maloto nataony dia avoaka izany fa tsy fanaparitahana vaovao diso tahaka izao no atao. Sibela Randrenasava. Ny filohan'ny federasiony tsipika nety be teo aloha izay mpifanandrina tamin'ny fifidianana farany teo no tondroiny ity depute ity ho ambadika izany fanaratsiana izany. Amin'izao sy manembatsembana ny ezaka rehetra entina amongorana ny alatra avarira. Fanehoan-kevitra ara-politika izay efa mivoana amin'ny tokony ho izy nataon'ilay kandidaty tsy lany tamin'ny fifidianana tao Betroka. Napodipodiko foana. Raha ny anao zany mahita dosieko sy metimety sy mazava eto Madagasikara zany dia afaka aboakanareo zany. Sy fanaovana politika io. Raha anao zany ta ho tian'ny filohan'ny fanavoasana ta ho tian'ny vatin'ny filohan'ny fanavoasana na hoe ta hoe ta hanampy ny fanavoasana sy amin'ny alalan'ny salamana io zany. Fa ny asanao, ny comportementanao no ahafahanao zany hoe iarahana amin'izany olona zany. Fa na dia zaho ty aza, zany sy olo hoe nasoin'ny filohan'ny fanavoasana fa zaho nanatina azy. Zaho nanatina azy satria zaho hitako ny finiavany manana risiko tapisy fivoarana Madagasikara zay nanataonako azy. Fa zaho sy hoe avenao Nicolas iaraka sagnamiko. Zay foana. Ny anakay raha misy zavatra ataoko sy mety hosomeko zavatra zay. Fa zaho sy manampy olo izaho koa sy fesana velasi. Zaho na miaro ny fanjakana fanavoasana sisy magneriky-dany io zany hoe mpanao politika. Zao ny président politika, GGMP. Zany mpanao politika. Tena manova vady aman-janako za avaravarako mbenimbeny zavatra zay. Anisan'ny voalohany amin'ny rehetra tamin'ny fanabeazana ny fanampinan'ireny olona manana toetena varira ireny ao Betroka i Nicolas Randrenasolo. Ankoatra izay dia mamolavola lalàna, fiarovana sy fitsinjovana azy ireny ihany koa ity solombavambahoaka ity. Andeha indray isika anaraka ireo vaovao nisongadina tao anatin'ny tambazotra tserasera Facebook.
Ny pejy AZ radio televizion mampafantatra didim-panjakana isan'ny mahasoa indrindra ny vahoaka malagasy tia noraisina ity. Manoloana ny tsy fampian'ny tanjaky ny herinaratra vokarin'ny JIRAMA, mandray andraikitra ny fanjakana mba hitohana ny famatsiana herinaratra. Noho izany dia tsy maintsy miditra amin'ny fampiasana groupe mandeha amin'ny solika ny JIRAMA hamatsiana ny herinaratra ho an'ny vahoaka malagasy. Noho izany dia niditra amin'ny fanafarana solika mivantana tsy misy mpanelanelana ny fanjakana, izay mora lavitra noho ny eny amin'ny popotsolika andefasana groupe hanome herinaratra. Hiditra avy amin'ny fotoana mahitany koa isika ka iena ny fahazoana herinaratra amin'ny alalan'ny angovo azo avy amin'ny rano ka nampibetsaka ny famokarana izao fanapahan-kevitra izao. Ny pejy vaovao eto Madagasikara mampafantatra RN7 vatokely avela amin'ny mpanao lalana eny mandritry ny 420 ora miteraka fitohanana nandritry ny alina iray manontolo. Mila jerena akaiky ry tompona andraikitra azafady. Fa izy zany ilay manamboatra n'ity lalana ity entretany fotsy Antsirabe. Mila fantatra hoe izy ilay tompon'antoka. Mba efa nifaty antoka ireo olona maro be ireo ve zany ianareo? Inona ny olana? Tsy azo ny vola salany, fenoana vatokely ny lalana, nefa tsy ampiasaina. Efa ela. Iza ny nanome an'ilay offre? Fa misy inona ity fitohanana lavareny ity? Lalam-pirenena faharoa omaly, lalam-pirenena fafito androany. Ny pejy Mikaelis Kamindia Mahazo mampafantatra navotany Bekiny ilay chauffeur. Omaly hariva vers 19h, vendredi 7 août, fiara iray no nisy nitoraka teny amin'ny RN5 entre Full Point sy Antaratasy. Vaky fitaratra, nanokatra varavarana fiara ilay jiolahy, nisintona vehivavy iray tao anaty fiara. Daraboka, lavo ilay ramatoa. Mampiasa Beki ilay chauffeur an'ilay fiara. Iny Bekina azy iny nambanany an'ilay olon-dratsy, dia rifatra nandositra ilay olon-dratsy. Pejy Barinjaka Kilalaka mampafantatra. Azasakanana fambilao zao hanao ambiansy karitaka ambony estrady, nambarany. Fahafahana manatsara kokoa ny fotodrafitrasa ianaran'ireo manamboninahitra hozandary ao Moramanga. Dia nisy ny fanatsarana ny efitrano fianarana sy ny fanatsarana ny varavarana ary ny varavarankely ny efitrano fianarana amin'ny sekoly ambony ny Zandary Maria Moramanga. Noho ny fiarah-miasa amin'ny orinasa Fanalamanga ao Moramanga no nahafahana nanatanteraka ny fiarah-miasa sy ho famalina ny baiko ny fitondram-panjakana amin'ny fifanampiana mba ho fanatsarana ny fotodrafitrasa ho an'ny fitandrona ny filaminana. Ny tale jeneraly ny orinasa nandritra ny fanolorana ireo fampitaovana androany tao amin'ny sekoly ny manamboninahitra Zandary ao Moramanga. Zora Barjona. Nisedra olana ara-bola ny orinasa Fanalamanga teo aloha ka tsy afaka nanampy amin'ny fampitaovana tahaka izao. Hatramin'ny tantanan tale jeneraly vaovao tao anatin'ny 7 volana nefa dia manomboka miarina tsikelikely ty orinasa ity ka afaka miverina amin'ny asa sosialy. Hoy ny tale jeneraly. Nambarany fa voaloha avokoa ny karaha-mampiasa izay tsy voaloha teo aloha. Efa afaka mikojakoja ny ala ihany koa ny orinasa amin'izao ary efa miasa avokoa mpiasa. Natomboka amin'ny fanolorana fampitaovana varavarana sy varavarankely ho an'ny sekoly ambony Zandarmeria ny fiarah-miasa amin'ny sehatra ara-tsosialy amin'ny fitondram-panjakana sy noho ny baiko avy amin'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika. Toy ny fiarah-miasa izay efa nisy hatramin'izay moa zany ny zavatra hitantsika androany amin'ny fanolorana tapany voalohany reto fampitaovana reto, izany hoe varavarana sy ny fenetra. Mbola ho avokoa moa zany ny ataontsika hoe meuble de bureau sy ny farafara ary isorana eto moa zany ny fitondram-panjakana izay taritiny kolonela Randranirina Mikaela izay nanome toromarika afahana nanatanteraka izay izy rehetrarehetra zay satria toromarika avy any ambony moa zany dia mazava mifanampy ny rehetrarehetra zany ao anatin'ny fanatanterahana ny asa ary manatanteraka izay moa zany zahay rano. Nakasitraka ny fiarah-miasa ny komandin'ny sekoly ambony Zandary Maria ao Moramanga satria hanampy amin'ny fampianarana ireo manamboninahitra Zandary
misy 700 miofa ny eto amin'ny sekoly zao fampitovan'izao. Misaotra ny orinasa Fanalamanga ny tenako amin'ny fampitaovana izay ataony zareo ary mbola ho avy ihany koa ny fampitaovana manaraka ary indrindra misaotra ny fitondram-panjakana izay tarihany kolonela Renirina Mikel filohan'ny fanavaozana ny Repoblika Madagasikara izay nanome ny moyen rehetra ahafahan'ny Fanalamanga mitateraka sy fanamilana izao. Mbola itony fiaraha-miasa amin'ny sekoly ambony Gendarmerie ao Moramanga tahaka izao hoatrany ny tale jeneraly ny orinasa Fanalamanga. Eo amin'ny vaovao mahakasika ny fampianarana ambaratonga ambony fitsidiana asa nono tanterahany ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa tao amin'ny faritra Moronmany nitsidika ny toerana ananganana ny antsoina campus universitaire ao Ankadina Nahary ambositra ny ministra nandritra izay diany izay. Tao fandriana kosa nijery ireo fotodrafitrasa sy niona tamin'ireo mpisehatra samihafa izy. Nisy ihany koa ny fanomezana vola 100 tapitrisa ariary ho an'ny fanarenana ny lalana fandriana miarina varatra. Abraham Razavy. Tonga tao amin'ny faritra Moronmany ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa Profesora Aravonimansa Andaoyaly Mandavi niaraka tamin'ireo tompon'andraikitra teny an-toerana. Tao ambositra no nanomboana ny fitsidiana nitsidika ny toerana ananganana ny campus universitaire ao Ankadina Nahary ny ministra sy ireo délégation niaraka taminy. Nitsidika ny Univam ihany koa izy. Nisy ny fampiresana tamin'ireo tompon'andraikitra ny université nitarihan'ny filohany. Nifantoka tamin'ny zava-misy sy ny filana amin'ny fampandrosoana ny fampianarana ambony ireo dinika. Nitoy tao fandriana ny fitsidiana jery ny asa fanamboarana ireo efitrano fianarana vaovao amin'ny anekisa fandriana ny ministra. Nisy ihany koa ny fiainana tamin'ireo mpianatra, mpampianatra, mpandrarary ponina, ny anona nandritra izany ny etaeta sy ny sosikevitra momba ny fampianarana ambony, ny fipetrainarana ary ny fipetraisana. Nifindra tamin'ny resaka fotodrafitrasa ihany koa ny fitsidiana tao Anteza distrikan'ny Fandriana nandorana tamin'ny fomba ofisialy ny vola mitetina 100 tapitrisa ariary ho an'ny fanarenana ny lalana fandriana miarina varatra. Fanohanana avy amin'ny filohan'ny Repoblika kolonely Renirina Mikel zany. Lehibe ny tanàna ny fanametraka ny fangatarana tamin'ny filohan'ny Repoblika nandritra ny fandalovany tao an-toerana. Taorian'ny nanaovana ny devily momba ny asa. Nanentan'ireo mpisehatra rehetra ny ministra mba hifanometanana amin'ny fanatanterahana ny asa. Ny farana tamin'ny fionana tamin'ireo be ny tanàna ao amin'ny distrikan'ny Fandriana ny fitsidiana. Nanolotra ireo olana sy etaeta enan'ny commune izy ireo. Namaly ireo fanontaniana mahakasika ny mesupresse ny ministra. Ho an'ireo raha miankina amin'ny ministera hafa kosa, laza izy fa hampity izany amin'ireo tompon'andraikitra voakasika. Fitsidiana ny fantoka tamin'ny fampianarana ambony, ny fotodrafitrasa ary ny filanana napetraka ireo tompon'andraikitra sy ny mpisehatra teny fotony. Vadika amin'ny vaovaon'ny finoana isika ao anatin'ny aizina ny firenena malagasy ka mila azavana mba hampandrosoana ny fireneny. Hoy ny filohan'ny fiangonana Apokalipsy Pasteur Mayolande Ré Christian. Mila vavaka noho izany ny firenena ary fahantrana no fahavalo tokony adino. Efa manomboka misokatra amin'ny fivavahana sy ny fiangonana hafa ihany koa ny fanjakana fanavaozana hoy izy fa tsy fiangonan-dehibe ihany. Nanatrika ny fankalazana ny faha-telopolo taona ny Apokalipsy, ny filohan'ny fanavaozana sy ny filohana androm-panjakana samihafa androany. Sibela Randriamazava. Fivavahana ihany ny lakile atongavana any amin'ny mazava izay mila petraka eto amin'ny firenena feno aizina tahaka ny eto Madagasikara amin'izao. Hoy ny filohan'ny Apokalipsy, mila vavaka ny firenena hoy izy. Efa marika tsara kosa ny zava-misy satria manomboka misokatra amin'ny fivavahana sy fiangonana hafa ihany koa ny fanjakana fanavaozana. Hoy izy fa tsy fiangonan-dehibe ihany. Ka rehefa tongavan'ny fitoram-panjakana aloha zany midika fa hoe ao anatin'ny maizina tokoa ny firenena malagasy ka mila mazava. Ny ao maizina tsy afaka mamoaka mazava fa ny mazava ny afaka mamono maizina ka dia tsy maintsy fivavahana zany ny lakile atongavana any amin'izay fahazavana zay andresena ny maizina. Isaorana manokana ny filohan'ny Repoblika zany ny amin'ny hafatra zay nataony fa ny fanandrify tamin'ilay toriteny nataoko ny momba ny tantarany tokoa satria miresaka Egyptianina sy vary ka izy tokoa moa mbola avy any Egypta miresaka vary tokoa ary dia tsy tonga ho azy zany reny fa zavatra efa Andriamanitra mihitsy mitady lalana amoahana antsika amin'izao fantrahana sy aizina eto amin'ny firenena izao ka dia isaorana Andriamanitra. Nanamarika ny 70 taona androany ny fiangonana Apokalipsy
feno hipoka ny kanjan'ny Baria ary tonga nanotrana izany ny filohan'ny fanavozana sy filohan'androm-panjakana namaly ny antson'ny fiangonana apokalipsy. Nandritra izany nanolorana amin'ny mari-boninahitra grand officier de l'ordre national ny filoam-pandorana ny apokalipsy. Nanolotra fanomezana ho an'ny fiangonana koa ny filohan'ny fanavozana ny kolonely Mikael Randrenireny. Famitoy ny fiara-miasa amin'ny TV+ Madagasikara sy ny Banque BOA Madagasikara amin'ny alalan'ny fifaninanana Foot7 Inter-entreprise karakarain'ny TV+. Fandroany izao no andraisan'ny BOA anjara amin'ity hetsika ity, tanjona ny ampiroboroboana ny fanatanjahantena, anamafisana ny firaisan-kina sy ny toe-tsaina maha-ekipa ary ampivelarana ny fiara-miasa eo amin'ny orinasa sy ny mpiasa. Adji Andriansalama. Mitohy hatrany ny fiara-miasa eo amin'ny TV+ Madagasikara sy ny Banque BOA Madagasikara amin'ny alalan'ny fifaninanana Foot7 Inter-entreprise karakarain'ny TV+. Ho an'ity andian'ity dia efa fandroany izao no andraisan'ny BOA anjara amin'ity fifaninanana ity. Fandraisana anjara izay maneho ny fahavononan'ity banky ity anohana ny fanatanjahantena sy ireo hetsika mampiray ny mpiasa sy ny orinasa. Ny Foot7 dia tsy fifaninanana ara-panatanjahantena fotsiny fa fotoana iray ihany koa ifampisarana, ifankalalana ary anamafisana ny firaisan-kina. Eto no ahafahan'ireo ekipa samihafa mampiseho ny fahaizany, ny toe-tsainy maha-ekipa ary indrindra ny fahavononana hiady hatramin'ny farany. Ho an'ny BOA, ny fandraisana anjara amin'ity hetsika ity dia manamafy hatrany ny fiara-miasa efa misy amin'ny TV+. Fiara-miasa izay tsy mijanona misehatry ny asa ihany fa mihitatra amin'ny fanohanana ireo hetsika mampiroborobo ny fanatanjahantena sy ny fiainam-piarahamonina. Amin'ny alalan'ity Foot7 Inter-entreprise ity ihany koa dia misongadina ny lanjan'ny fiara-miasa sy ny firaisan-kina satria toy ny eo amin'ny baolina kitra ihany dia mila mifampatoky, mifampitsinjo ary miasa miaraka vao mahatratra ny tanjona. Ary mbola itony fifaninanana ka samy vonina ny ady amin'ny herin'ireo ekipa rehetra, anisan'izany ny BOA izay efa fandroany izao no miditra amin'ity fifaninanana karakarain'ny TV+ Madagasikara ity. Iravo capitaine d'équipe amin'ny BOA Football Madagasikara. Voniny zahay andray anjara amin'ny andao andaka izay karakarain'ny TV+. Inona moa fiaraha-miasa entre amin'ny BOA Madagasikara sy ny TV+. BOA Madagasikara dia partenaire ary indrindra fa manohana ny fanatanjahantena. Vonina tanteraka fa tsy anoatra ny tamin'ny herintaona izay fandraisana anjara ny zava-dehibe fa amin'ity izay mieritreritra ny andrombaka hatramin'ny farany dia ndao andaka ary. Hoentina amintsika izao ireo vaovao tapatapany. Mpandraraha iray no nisy nanafika tao an-tokantrano ny tao Manoro omaly alina. Niaro tena nefa izy ka voatifitra ny jiolahy iray. Tafapiritsaka kosa ny roa hafa. Morongatra ireo trangam-piarahamonina izay tsy fahita matetika ao Manoro. Hoy ny solom-bahoaka ny Madagasikara voafidy tao amin'ny distrika ny Manoro Tonatanga. Anisan'izany ny fantoroana ny tranon'olona atao. Voamaly ihany koa ny nisy tranga famonoana olona feno abibiana. Nanamafy ny antso amin'ny tokona anaovana fanadihadiana manoloana zava-misy rehetra ireo noho izany ny solom-bahoaka ny Madagasikara Manasoa Tonatanga. Manoloana ny trangam-piarahamonina mampalahelo izay niseho teto an-tampon-tanànan'ny Manoro nandritry ny 3 andro izay dia eto dia miondrika ampanazana anatrehan'ireo izay namoy ny ainy ary mankairy ihany koa ny fianakaviany na ny aram-boina na ny namoy havana. Misy trangam-piarahamonina izay nampisavorovoro antsika teto an-tampon-tanàn'ny Manoro. Nisy ny fanafiana amin'ny tampiadiana ka dia magnano ansoavo ny natrehany OMC ny mpitandro ny filaminana tsisy avaka, isika vahoaka tsisy avaka mba ifagnometagnana ahafahana miditra lalindalina kokoa amongorana ny asa rasy izay ataoko hoe tsy ary nisy teto a Manoro dia misy moa izy amin'izao fotoana izao. Efa tamin'ny 30 metera amin'ny 24 Romuald Rakotondrabe fantatra amin'ny anarana hoe coach Roro no voatendry ho sélectionneur de Paris A
ny solo any Nicolas Dupy. Tamin'ny vanim-potoana io dia nahazo vokatra lehibe ihany koa izy, anisan'izany ny larana fahatelo tamin'ny tranona 13 nanao sony fifanarahana na contrat tripartite izy io, nahitana ny coach Roro, ny FMF ary ny ministera ny fanatanjahantena sy ny tanora raha ny loharano-baovao. Raha resaka fandoavana karama no natao, tsy azo atao ny mametraka ny FMF irery ho tompona andraikitra raha tena contrat tripartite ny fanarahana. Efa tamin'ny 14 Novambra 2024 taorian'ny Lalao Madagascar Tunisie dia nametra-pialana ny coach Roro tamin'ny maha sélectionneur du Barea A azy. Ny FMF mihitsy no nanamafy izany tamin'ny fanambarana ofisialy nivoaka ny 19 Novambra 2024. Tsy mitovy noho izany ny tsy nahazo karana tamin'ny asa nataony izy sy ny hoe mbola tokony handray karama izy rehefa nametra-pialana. Telo ny mpandray anjara amin'ny fandoavana ny karamany, ny fanjakana, ny FMF ary ny mpanohana, ary araky ny fanazavany dia 80% ny fanjakana ary 70% ny FMF. Tsy tokony ny FMF ihany noho izany, mitsikerenty mpanazatra ity raha ny loharano-baovao hatrany. Andrasana ho vita ao anatin'ny efa-bolana ny fanavozana ny kianjan'ny Barea Mahamasina izay takin'ny kafy amin'ny fahazona fankatoavana ofisialy. Nanambara ny ministra ny tanora sy ny fanatanjahantena fa nitapaky ny volana Aogositra no hivoaka ny anaran'ny orinasa noho ny fanamboarana. Taorian'ny fitsirana nataon'ny kafy dia ny fanamboarana ny vestiaire eo amin'ny kianja Nexa sy ny fanitarana ny gradin ary ny fanavozana ny bozaka ho hybride. Ireo no asa atao amin'izany fanavozana izany. Nantotsain'andro any ny famindrapitantanana teo amin'ny mpitatana vonjomaika ny kianjan'ny Barea Mahamasina sy ny talidy jeneraly vaovao Tsikonina Alain Juldas Fulgence izay hitondra sy hitantany indray ny kianja Barea Mahamasina izay notronony ny ministra ny fanatanjahantena sy ireo mpiara-miasa aminy. Nanambarany tena ny favonina amin'ny fampandrosoana sy fanohizana ny fitantanana eo anivon'ity kianja Barea Mahamasina ity. Ny taona 770 no niorina ny orinasa Soavanio Sambava izay ahitana mpiasa miisa 520. Nisedra olana nefa ity orinasa ity amin'izao fotoana izao. Manoloana izany indrindra dia nidina teny fotony omaly alakamisy fa 4 ny volana Aogositra 2024 ny mpanolontsaina avy ny Repoblika Kolonely Randriamiaritsou Gervais, ny lehiben'ny faritra Sava Andriamatoa Razanantsoa Brasiliv David, ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy tato amin'ny distrikany Sambava Andriamatoa Tokely Justin ary ireo tompona ndraiky mpanjakana sivily sy miaramila nijery ny tena zava-misy marina. Ka tamin'izany no nilazany Kolonely Randriamiaritsou Gervais fa vonina ny anampy sy tady vahaolana farak'izay maika ny tenany raha nitafa tamin'ireo solotenany mpiasa. Tonga eto au conseiller colonel Gervais solotena fitondram-panjakana. Fantaro tsara ngamba fa ny fanavaozana dia miezaka mizery ireo orinasa-mpanjakana satria fantatra fa ny akamaroany gasy daholo miasa ao anatiny zany. Tsika zany zao dia miezaka izery anasara ny fari-piainan'ny malagasy ray manontolo. Ao anatin'izany zany nareo misetra miasa amin'ny orinasa-mpanjakana. Soavanio zany tsy voafafa-mitantara misy ny lazan'izany teto Sambava. Zay ny aty andalovako eto. Sao dia gaga nareo hoe olana ina ma izy ty iza izy olo io. Izeresika amin'izay zany ny fomba anasarana azy. Madame Tale Madame DG moa fa efa nilazalaza teo dia izerevana zany hoe aiza no vola anampiana ny Soavanio. Andindray ary isika hianatra ny teny malagasy ato anatin'ny zanam-pandaharana voambolana. Androany dia ny voambolana hoe gaboraraka indray no voambolana fantarina ny dikany. Iray lasitra aminy hoe goragora. Ny hevitry ny voambolana hoe gaboraraka dia ento milaza zavatra votsavotsa na asa vita tsisy fitandremana sy tsy firarahina na koa hoe totono sady sy voahevitra. Amin'ny teny frantsay ny andikana azy dia hoe irréfléchi na hoe maladroit. Voambolana izay azo ampiasaina amin'ny andavanandro ohatra rehefa amin'ny teny malagasy. Ato anatin'ity fizateny manaraka ity, mila patsahivina amin'ireo mpampiasa lalana indray ny lalan'ny fifamoivoizana fa tsy kiaritra ho gaboraraka izy tato ato
ka matetika dia vokatry ny tsy fitandremana no mahatonga ny lozam-pifamoivoizana. Hitantsika ihany koa io voambolana io ohatra ato anatin'ity fehezanteny manaraka ity, mila entitra mandrakariva ny ray aman-dreny sy ny mpanabe amin'ny fanabeazana ny ankizy sy ny tanora, fa raha tsy izany dia gaboraraka ny fitaizana azy ireo. Rehefa haintsika ary ny dikany teny hoe gaboraraka dia azontsika ampiasaina amin'ny andavanandro izany rehefa amin'ny teny malagasy. Sarobidy ny teny malagasy ary fahaizana ny mahafehy azy. TV Plus Madagasikara. Dia mifarana eto indray ny fampalalam-baovao ho an'izao sabotsy alina izao mankasitraka anao nanjo izany hatramin'ny farany. Fa toy ny mahazatra dia ny fandarina ny aty aminay no arahinao amin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao ary ampatsiahivina antsika fahorian'izay. Dia mbola hisy ny fandaharana manokana iarahana amin'ny solombavam-bahoaka Pety Rakotondiaina. Dia loma tompoko.